Alahady faharoa ambin'ny folo amin'ny trinité sady ala adiny gazety fafana io. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho vahiny araka ny perikopa fanekena taloha boky ny tantara voalohany. Tantara voalohany toko fahasivy amin'ny roapolo ho raisina amin'ny andininy voalohany. Azo hita vita-mpanjaka tamin'ny fiangonana rehetra. Solomona zanako, ilay nofidian'Andriamanitra dia mbola zaza sy tanora fanahy. Nefa lehibe ny asa, fa tsy lapa ho an'olony fa ho an'i Jehovah Andriamanitra. Ary tamin'ny endriko rehetra no namoriko izay anaovana ny tranon'Andriamanitra, dia ny volamena anaovana ny fanaka volamena, ary ny volafotsy anaovana ny fanaka volafotsy, ary ny varahina anaovana ny fanaka varahina, ary ny vy anaovana ny fanaka vy, ary ny hazo anaovana ny fanaka hazo, ary ny vato berila sy ny vato alatsaka an-tranotrano, ary ny vato alatsaka asiana dimony, sy ny vato misoratsoratra, ary ny vato soa samihafa rehetra, ary ny vato sanga betsaka. Ary koa noho ny fitiavako ny tranon'Andriamanitra dia omeko ho an'ny tranon'Andriamanitra ho fanampy ny zavatra rehetra novoriako anaovana ny tembolo masina, izay volamena sy volafotsy ananako, dia talenta volamena 3,000, volamena viany 5, ary talenta volafotsy voadio 7,000 apetaka amin'ny rindriny isan'ny efitrano. Ny volamena anaovana ny fanaka volamena, ary ny volafotsy anaovana ny fanaka volafotsy, sy anaovana ny asa samihafa rehetra izay ataon'ny tanany mpiasa mahay tao zavatra. Izy ary no mazoto hitondra mpanatitra ho an'i Jehovah andiva. Dia samy nazoto nanatitra zavatra ny lohan'ny mpianakaviana sy ny lehiben'ny firenen'i Israely, ary ny fehisato sy ny feharivo mba amin'ny mpitandrina ny raharahan'ny mpanjaka, ka nanome izay anaovana ny fanompony amin'ny tranon'Andriamanitra. Dia talenta volamena 5,000 sy darika iray alina, sy talenta volafotsy iray alina, sy talenta varahina 7,000 amby iray alina, ary talenta vy iray hetsy. Ary izay nanana vatosoa dia nanome azy ho an'ny rakitry ny tranon Jehovah ho tehirizin'izay ela Gersonita. Dia faly ny vahoaka noho ny fahazotony ireo, fa tamin'ny fony rehetra no nahazotony nanatitra ho an'i Jehovah. Ary Davida mpanjaka koa faly dia faly. Tohizana ao amin'ny fanekena vaovao, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faha 1 ho raisina amin'ny andininy fahasivy 10. Ary avy amin'izany no hanakinana ny toriteny. Ary izay nihety noho ny fanentehana tamin'i Stefana dia nandeha hatrany fohinika sy Kiprosy ary Antiokia, nefa tsy nitory teny tamin'olona izy afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Kiprosy sy Kirene izay tonga tany Antiokia, dia niresaka tamin'ny Jentilisa koa ka nitory an'i Jesosy.
ary nitana ny tomponomba azy ireo ka maro no isan'izay mino sy miverina ho amin'ny tompo. Ary reny nisofon'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo dia naniraka ny Barnabasy izy handehaka any Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly ka nananatra azy rehetra aharitra iray amin'ny tompo amin'ny fony mifatratra. Fa lehilahy tsara fanahy izy sady feno ny fanahy masina sy finoana. Ary maro be ny olona nanampy ho an'ny tompo. Dia lasa Barnabasy nakany Tarsosy hitady an'i Saoly. Ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy hankany Antiokia. Ary niara-niasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona angarangidiny izy roa lahy ka nampianatra olona maro. Ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe Kristiana. Ho faranana ao amin'ny filazan-tsaramasina araka ny marika. Marika toko faharoa ho raisina amin'ny andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary no miditra tao Kapernaoma indray Jesosy. Rehefa afaka andro vitsivitsy dia rehefa tao an-trano izy ka dia tafangona ny maro ka tsy nisy toerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana azy. Ary izy nitory miteny taminy. Ary misy nanatony nitondra ny anankiray marary ny paralisisa ho eo aminy izay molandray mivada. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny habetsahan'ny vahoaka dia nanesorany ny tafon'ny trano nitoeran'i Jesosy ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana izay nandrin'ilay marary ny paralisisa. Ary Jesosy no nahita ny finoana ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe: "Anaka, voavela ny elokao." Ary nisy mpanoradalàna sasany mipetraka teo ka nieritreritra tao ambony hoe: "Nahoana ilay tino miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Iza no mahavela eloka afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra?" Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nahalala ny tao am-panahiny, fa nieritreritra izany tao ambony ireo dia hoy izy taminy: "Nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao ambonareo? Iza moa no moramora kokoa? Ny manao amin'ilay marary ny paralisisa hoe voavela ny elokao, sa ny manao hoe mitsangana betao ny fandrianao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela eloka, dia lazaiko aminao," hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa. "Mitsangana betao ny fandrianao ka modia ny andranonao." Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriany niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talanjon'izy rehetra ka nankalaza n'Andriamanitra nanao hoe: "Tsy mbola nahita izay toy izao izahay." Masina ny tenin'ny Tompo.
famondraponao aminay ka nanomezanao anay izao maraina izao na ahafahanay namaky sy miay ny teninao. Ny teninao izay manambara aminay fa nantsonao hitoro ny filazantsara izahay ary hosa amin'izany fanompoana tsara efa nantsonao anay izany. Tazony mifanainao masina toy ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao mba ahafahany mizara tsara ny teninao aminay ary ho anay vahoakanao mba ahaizanay mandray tsara ny teny ho fiainanay. Amin'ny anaranao Jesoa, amen.